Andriamanitra rainay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no anatonanay ny seza fiandriana ny fahasoavanao amin'ny fifaliana, amin'ny fahasahiana ihany koa amin'ity tolakandro ity. Faly be izahay afaka mivavaka, afaka miantso ny anaranao, afaka tafahoana na dia tsy mifankahita tava ary izahay fa ao anatin'izao feo izao, ao anatin'izao fiarahana izao. Misaotra indrindra, misaotra nampianatra anay ny momba ny Davida hatramin'izao. Misaotra nanoratra ny tantarany tao anaty baiboly tao, ary ny amin'ny fanahinao masina mihitsy izay miasa ny anatinay, manambara anay ny dikan'ny fiainany ho amin'ny fiainanay koa. Misaotra anao fa mahita tandindon'i Jesosy Kristy koa izahay ao anatin'izany, izay tena asanao fanahy masina mampiseho anay ny hatsaran'io Andriamanitra io. Misaotra indrindra Tompo. Amin'ity izahay te hangataka miaraka aminao eto, miara-mangataka eto izahay hoe tsy lovy amin'ny fahazavanao ny sainay rehetra, hahatakatra izay tianao hambara. Hahatakatra ilay toe-pon'i Davida niatrika niady ny tany anatiny tany, samy ahay handray an'izany izahay, izay tandrify anay, izay tianao amboarina aminay. Izay Jesosy tena te hianatra amin'ny Davida mihitsy, dia ny fanahinao no manambara ary. Manome ny fanahy ny fanambarana anay ianao ankehitriny, fanahy ny fahazavan-tsaina, ilay fahendrena, dia omeo ny fifantohan'izay rehetra. Tononinay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny vavaka. Amen. Amen. Manohy ny fianarana ny bokin'ny Davida isika. Tsy hoe boky e, tsy misy hoe boky hoe Davida ny lohateniny fa ny fiainan'i Davida no akantsika lesona hianarantsika. Ny hianarantsika amin'ity an'ity dia ny hoe ny toe-pon'i Davida niatrika niady anaty. Ny toe-pon'i Davida niatrika niady anaty. Ny tanjontsika asianao ao anatiny. Ny tanjona dia tazomintsika hatrany, manjary raha vao miparitaka be ny saintsika dia tsy mety tsara, fa tazomintsika ny tanjona ilay any amin'ny Korinthiana faharoa, toko faharoa andininy fahadimy ambin'ny folo hoe ho tonga hanitry Kristy, fa hanitry Kristy ho an'Andriamanitra izahay. Ho tonga kristianina tanora lehibe, izay taonanao any mety foana, fa ho sahy mitondra ny hanitry Kristy n'aiza misy anao. Ary izay indrindra ity Davida ity. Davida tsy nahafantatra ny Kristy manokana izy, fa tena tandindon'i Kristy ngeza be mihitsy Davida. Ary misy fofona manimpofona nomeny an'Andriamanitra ny fiainany, dia izay koa no tiantsika asianao ho atao amin'ny fiainantsika. Tsy ahivontsika kely ny zavatra efa hitantsika hatramin'ity an'io. Ny tantara efa hitantsika hatreto, nahitan'i Davida tsika, ny fiatombohan'ny fiainan'i Davida, mpiandriondry kely tsy dia nirarahiana loatra tao an-trano, fa hitan'Andriamanitra nefa izy. Hitan'Andriamanitra fa ho laraka ny fony. Niainga tany amin'ny Samuela voalohany toko faha 4:10 tany, toko faha 4:10 tany, no efa nanehoan'Andriamanitra antsika. Toko faha 3:10 fa tsy faha 4:10 akory. Samuela voalohany toko faha 3:10 rehefa nanondrana voalohany nga Saoly mpanjaka, dia niteny Andriamanitra hoe izany tady olona. Mitady olona araka ny fony Andriamanitra, dia nahitany Davida izy araka ny teny any amin'ny asan'ny apôstôly toko faha 3:10 andininy faha 2:20 hoe izany nahita olona araka ny foko, midika ny olona nao ny sitrapony rehetra. Dia avy eo nandeha ilay nahita amin'ny Davida Andriamanitra, dia niteny tamin'ny Samuela, dia nosorana ho mpanjaka teo himaso ny rahalahy Davida. Mbola tany amin'ny 17 taona tany izy. Fa rehefa avy eo niverina nandeha niandry ondry indray izy tamin'ny fiainany andavanandro. Rehefa mitantara aminao eto dia tiako hiditra ao anatin'ilay personnage, ilay Davida mihitsy ianao, maka saina hoe raha ianao re no teo amin'ny toerany, raha izany teo amin'ny toerany na nahoana. I Davida ihany koa dia ambara tsara fa mpilalao mozika izy. Izy tena mpanakanto niavaka, fa mpamorona hira be mihitsy izy ary mpitendry. Izay indrindra no nampiasain'Andriamanitra dia tafiditra tany amin'ny lapan'ny mpanjaka izy, tany amin'ny lapan'ny nga Saoly mpanjaka tamin'izany fotoana izany, satria rehefa misy fahasosoran'izay Saoly dia antsoina nisy olona nalaly fantatra hoe hay Davida mitendry, tafiditra izy nitendry lokanga nataony tao amin'ny lapa tao voalohany.
Dia rehefa avy eo nefa nandeha ny fiainana dia inona ny zavatra hitantsika raikitra ny ady tao amin'ny Samoela voalohany toko fahafito ambin'ny folo. Ny rahana, ohatran'ireny ankizy rahana ao an-trano ireny Davida hoe ndana mba natery fromage sy ny sisa kely ny raha alanao ny zokinao any an-tanin'ady any. Fa rehefa tonga tany izy dia ny fiafaran'ilay tantara mahafinaritra izay averiko aminao fa tsy dessin animé kory fa tena zava-nisy mba ahitantsika ilay fitantanan'Andriamanitra. Dia nandresy an'i Goliaty Davida. Rehefa nandresy an'i Goliaty izy tamin'ny fomba mahavariana dia tapitra hatreo na mpiandry azy. Misy période mihitsy ny fiainana. Misy hoe teto mpiandry, teto mpitendry mozika kely, teto nanao lasa mpiady mahery, lasa mpitarika mpifehy arivo. Mety asa colonel sa général nitafika izany izao inga Davida teo. Ilay olona tsy dia nisy natadidy taloha, ilay efa tsy tany an-tsainy dadany mihitsy ny fisiany, no lasa olona nalaza indrindra. Eritrereto daholo izany rehetrarehetra izany. Vingtaine d'années Davida tamin'izany. Midika mety eo amin'ny 20 taona any ho any izany. Dia lasa nalaza be izy satria ny vehivavy rehetrarehetra teo an-tanàna dia nioraka ny aminy avokoa hoe wow, nahafaty alin'alina izy. Hitantsika any amin'ny Samoela voalohany toko fahavalo ambin'ny folo izany. Nga vitan'izany, lasa meilleur ami, lasa ny sakaizakaiky indrindra ny zanaky ny mpanjaka, Jonathan i Davida. Izany rehetrarehetra izany, émotion izany raha afaka. Dia nga vitan'izany ihany, lasa vinantony mpanjaka ary Davida, nanambady amin'ny Mikaly izy. Hitantsika tamin'ny faran'izany. Ny toe-pony Davida, izay toe-po izay mantsy izao no tena hoenarantsika amin'ity an'ity, tiantsika ho azo mihitsy hoe fa ahoana ary Andriamanitra rehefa mahita ny Davida dia mahita hoe olona araka ny fony. Fa ahoana le Davida sa mandeha ho azy, tsisy mandeha ho azy fa ianarantsika koa e. Tenenin'Andriamanitra tsara atao amintsika. Ny toe-pony Davida tao anatin'io rehetra io na nandeha nisy lasa olona laza, be voninahitra tonga dia tena mampatonga ohatr'izao mihitsy izany raha olona amin'izao fotoana iainantsika izao. Na izany aza, izy tsy nisy avinavim-po mihitsy. Tazantsika tany amin'ny Samoela voalohany toko fahavalo ambin'ny folo fa mbola feno, tsy hoe mbola akory feno fanetretena hatrany Davida. Tsy nijery ny tenany tamin'ny alalan'ny mason'ny olona izy. Tsy nijery ny tenany tamin'ny alalan'ny mason'ny olona, fa izay fomba fijerin'Andriamanitra azy ihany nijerevany tenany. Na misy olona manompa be azy, ohatran'ilay tamin'ilay zokin'ny lahy tary amin'ny Eliaba tary, ary amin'ny toko fahafito ambin'ny folo, na misy olona manome karibonetra be azy, inona tiako ambara aminao, tena hoe manome tosika be azy, izy stabila tsara, marindrano tsara hatrany izy, satria naoriny tao anatin'ny fahalalàn'Andriamanitra azy ny valeurany mazava. Ao anatin'ny ady rehetra, nandeha niady izy, nalefa niady, nalefa nisolo niady foana izy, nalefa niady izy fa hita ho mpandresy hatrany izy. Tia ny vahoaka be mihitsy izy satria mitarika ny vahoaka ndresy. Ety ivelany fahombiazana total. Izay izany ny hitantsika tamin'ny fiainan'i Davida. Ny eo ivelany tena mahery. Hitantsika fa mandresy izy. Raha mijery ny Samoela voalohany toko fahasivy ambin'ny folo izao tsika, Samoela voalohany toko fahasivy ambin'ny folo ary amin'ny andininy fahavalo ary dia ambarany ny tenin'Andriamanitra hoe andininy fahavalo hoe mbola nisy ady ihany dia nivoaka Davida ka niady tamin'ny Filistina ary nahafaty betsaka ka dia nandositra ireny. Teo ivelany nisy fandresena fa nisy ady kosa tao anatiny. Any anatiny any mihitsy. Any anatiny any. Manomboka eo amin'ny toko fahasivy ambin'ny folo io mantsy manomboka eo dia tsy niafina tsony mihitsy Saoly fa nataony mibaribary hoe te hamono. Mila maty hono Davida. Nitenenin'ny mpanompony rehetra, niteneniny an'i Jonathan, niezaka nampitony an'i Saoly ihany i Jonathan zanany dia nety an'ilay izy kelikely. Fa noho ny avy eo
kelikely fotsiny izay fa rehefa nandresy indray Saoly nandresy indray Davida dia iny ihany Saoly fa feno ny fialonana sy ny fahatezerana ao anatiny dia fanotelony no nitorahany Saoly ny lefony Davida rehefa nitendry lokanga ho azy, hitantsika eo amin'ny 10 nanomboka teo dia nandositra Davida. Eo amin'ny 1 sy 12 eo amin'ny Samuela 1:7 izao tsika. Tena hoe any anatin'ny Saoly rehetrarehetra tsy maintsy maty Davida. Dia inona ny zavatra niseho? Mody Davida tamin'iny alina iny hitantsika hoe nandositra Davida ny alina tao avakintsika angeny 10 hoe ary Saoly niendry hamely an'i Davida tamin'ny lefona ka nataony niboroka miatra amin'ny rindrina. Fa izy, Davida izany nisoroka ny ala teo anatrehan'i Saoly ka ny rindrina ny voan'ilay lefona dia nandositra Davida ka afaka tamin'iny alina iny ihany. Afaka Davida fa nandeha nody izy, dia rehefa nandeha nody izy dia niteny Saoly hoe tsy maintsy maty io. Mila tsy maintsy maty Davida alohan'ny rehefa tonga ny maraina. Dia nampiasa ny Mikala vadiny indray Andriamanitra nanavitra ny Davida. Fa eo ary tsika, manomboka ny ady. Raiso rehefa mamaky an'ity tsika, rehefa mandinika ny fiainan'i Davida dia alaivo ny toerany. Rainao teo amin'ny toerany. Ny rafozanao izany tena tsisy tonga dia hoe manala baraka anao eo anatrehan'ny olona sady hoe io fa hoe vonoina ho faty. Nga vitany hoe rafozana izy fa mpanjaka mihitsy. Mifofo ny ainao. Dia lasa nitsoaka Davida. Navotany Mikala izy dia tafatsoaka. Inona ny toe-pon'i Davida tamin'iny? Ndao jerena ny Salamo 7:10. Androany tsika asianao hijery Salamo vitsivitsy izay mampiseho ny aty fon'i Davida. Ny aty amin'ny bokin'ny Samuela mampiseho ny circonstance, ny trangam-piainana ny ainany. Ahitantsika hoe misy mitovy amintsika ihany. Any amin'ny Salamo kosa ny ahitantsika ny toe-po, ianarantsika ny fanalahidiny fandresena anaty nananan'i Davida. Salamo 7:10 izao ny voasoratra ato. Mikitama nataon'i Davida, indikan'izany hoe mikitama izany dia salamo volamena, golden psalm hozy izy amin'ny teny anglisy. Salamo volamena nataon'i Davida, zavatra sarobidy manokana. Fony Saoly naniraka ka nisy niambina ny trano hamonoana azy. Mila azonao sary an-tsaina tsara i Saoly nampaniraka hoe vonoina hono Davida tao an-tranony mihitsy. Dia nitenenin'i Mikala hoe marary izy hoe taty hono ilay fandriana misy azy mihitsy hamonoany azy. Afaka vakianao fa ny salamo no tena hifantohantsika kokoa androany dia Samuela 1:7 ilay tantara fa ato ny toe-po. Izao ny tany anatin'ny fon'i Davida. Afao amin'ny fahavaloko Andriamanitra. Asondroto eo amin'ny avy-tsy ho azon'izay mihodina amiko. Afao amin'ny mpanao ratsy ary vonjeo amin'ny mpandatsa-drà. Fa indro manotrika hazo ny aiko izy, miangona nohitra ny mahery, nefa tsy fahadisoako ary tsy fahotako Jehovah. Tsy heliko no hiazakazahany sy hiomanany, koa mifoaza hitsenaka jereo. Ary ianao Jehovah Andriamanitry ny maro, Andriamanitry ny Israely, mifoaza hitsara ny firenena samihafa, aza mamindra fo amin'izay mpivadika ratsy fanahy. Miverina noho ny arivo ireny ka mierona tahaka ny alika, sady mandehandeha eran'ny tanàna. Indro mirezadrezatra amin'ny vavany izy, sabatra no eo amin'ny molony, fa iza hono no handre? Kanjo ianao Jehovah no hiome azy, ianao haneso ny firenena rehetra, koa noho ny heriny ireny dia hiandry anao Fa Andriamanitra no fiarovana avo Andriamanitra izay mamindra fo amiko no hialoha ataon'Andriamanitra faly mijery ny amin'ny fahavaloko Aza mahafaty azy ianao fandrao hanadino izana ny fireneko. Ampirenireny eo any amin'ny herinao izy ka ary tompo hampinga anay. Ny fahotany vavany dia ny tenin'ny molony, aoka ho samborina amin'ny fireharehany izy. Eny no ny ozina sy ny lainga ataony ary ngano ankatezerana izy. Ary ngano mba tsy ho ao intsony, ary aoka ho fantany fa Andriamanitra manapaka eo amin'ny Jakoba ka hatrany amin'ny farany tany.
Ary miverina no ny arivo ireny, miverina. Ary miverina no ny arivo ireny ka mierona tahaka ny alika sady mandehandeha eran-tanàna. Miriorio mitady hanina izy ka raha tsy voky izy dia any mandritry ny alina. Faza kosa dia hira ny hirinao ary iobo ny famindraponao noho ny maraina satria fiarovana avoay ianao ary fandosirako amin'ny andro fahoriana. Azafady ry heriko, ianao no ankalazaiko fa Andriamanitra ny fiarovana avoa dia Andriamanitra izay mamindra fo amiko. Kofona kely fa azafady. Ahoary, jerevantsika ao anatiny io, jerentsika ao anatiny io ny toe-po nananan'i Davida. Hitantsika hoe Davida rehefa nisy an'io dia nalefa ny Mikaly izy izany dia nitsoaka. Teo am-pitsoahana izy dia nandeha tany amin'ny Samoela, tany Rama, tany Naiota Rama izy dia tamin'izany lalan'izany asa mety ilay izy nitsoaka ny ala tao an-trano ve dia nitazana avy etỳ alavidavitra. Tsy fantatritsika ny zavatra niseho fa fantatritsika hoe mandritra ilay zavatra ilay nanenjehan'ny Saoly azy nanoratany an'io Salamo 5:5. Ny zavatra hitantsika, Davida aloha dia nandeha niantoraka tamin'Andriamanitra izy. Nikika tamin'Andriamanitra izy hoe afaho amin'ny fahavaloko ary Andriamanitra ô. Tsika sy ianao aloha mitovitovy amin'izany ihany. Misy fotoana rehefa misy zavatra mahazo antsika dia Andriamanitra ô. Afa tsy ohatr'izay ilay an'i Davida akory. Tsy ilay teny mora misolifatra eto amin'ny vavantsika izay tsy heverintsika akory. Fa tany anatin'i Davida, tsy niantso an'i Dadatoa izy na niantso an'iza ireny mba olona fantatra ary amin'ny aniny fa Andriamanitra, ny Andriamaniny no antsoina. Niantoraka tamin'Andriamanitra izy hanampy azy ary hanavitra azy. Ny zavatra mampieritreritra ahy ao anatin'ity ihany koa dia ity hoe ny salamo, misy salamo maromaro izao jerentsika sy ianao an'io fa ity izao Salamo 5:5 voasoratra. Ny dikany mety tena nanoratra mihitsy izany Davida. Afaka ianarantsika izany fa tian'Andriamanitra tenenina amintsika ilay any amin'ny Salamo 2:25 hoe loharana eo anatrehan'Andriamanitra ny fo. Tena manampy antsika mihitsy izany miatrika ny ady ao anatintsika ao. Tantaraina ny mahazo, izay no nataon'i Davida. Hitantsika hoe tantarainy tsara hoe indro manotrika hazo ny haiko ilay olona. Tsy hoe tsy fantatr'Andriamanitra ange ilay zavatra miseho hoe haintsika tsara izay tenin'Andriamanitra fa mbola tsy miteny ity vavantsika ity nefa fantany ny zavatra rehetra. Fantany ny tiany atao sy ny tokony ho atao amintsika. Fa ny dikany hoe vavaka, tononkira-mbavaka daholo. Izao salamo jerentsika izao ary ao amin'io vavaka io, ao ilay hakana an'ilay toe-po norma tsara. Hiatrehana ny ady anaty, vavaka. Izaho aloha tsy hiteny zavatra extra inona aminao nge, fa ao, izay ny Davida ny fototra. Ny vavaka nge ravako tsy resaka formule, fa ny vavaka, ny fototry ny vavaka dia fifandraisanao amin'Andriamanitra. Nen'Andriamanitra efa fantany ilay izy fa important aminazy, tena zava-dehibe aminy hoe miresaka an'ilay izy aminazy ianao, aminy ianao. Dia tena tantarain'i Davida, tsy hoe fehezanteny ivelambelany fotsiny ilay izy fa sokafany mihitsy ny fony. Fantany tsara koa ny Andriamanitra. Jerenao teo amin'ilay 5 teo, ianao Jehovah Andriamanitry ny maro, Andriamanitry ny Israely. Mahafantatra ny Andriamanitra ivavahany Davida ity, ary izay fahalalany azy izay no iantsony azy. Isan'izao ny fahalalana ao an'Andriamanitra. Ny zavatra tiako zaraina aminao dia ity hoe io olana misy ao amin'ny fiainanao io zavatra, io ady any anatinao io misy karakteristika, misy toetra an'Andriamanitra tiany ampianarina anao, tiany aseho aminao, misy maha-izy azy an'io Andriamanitra io tiany aseho aminao. Eto izao dia antsoin'i Davida Andriamanitra amin'ilay Andriamanitry ny maro, ilay Andriamanitry ny Israely, hanavitra anazy. Davida dia milaza an'Andriamanitra eo amin'ny ary amin'ny 5:5 ary kanjo ianao Jehovah iome azy hoy izy
ianao aneso ny firenena rehetra. Ny mason'i Davida mijery an'ilay zavatra mitranga dia tsy le maso amin'ny maha olona. Raha vao tia maso amin'ny maha olona antsika ity ny hijerentsika ny vesatra, rerakitsika. Fa mijery izy hoe fa ahoana moa ny fahitan'Andriamanitra an'io e? Rehefa Andriamanitra ange no mahita an'io zavatra miseho io e, miome an'io izy. Asa raha azonao tsara izay, ndao hianatra hijery ny situation hitranga miseho amin'ny mason'Andriamanitra. Fa izany hananantsika toe-po kalma, hananantsika toe-po afaka mitony tsara. Ilay fomba hijeren'Andriamanitra azy no hijerena azy. Ny zavatra hitantsika sy jerentsika koa ao anatin'ity, ao amin'ny andininy 5 sy 10, dia tena manambara ny finoany mihitsy Davida. Ambarany, ao anatin'ilay tonom-bavaka teneniny hatrany, koa ny heriny ireny hoy izy dia koa noa ny heriny ireny dia hiandry anao fa Andriamanitra no fiarovana avo aho. Andriamanitra izay mamindra fo amiko no hialoha ahy. Ataon'Andriamanitra faly mijery ny amin'ny fahavaloko ahy. Déclaration de foi izany, fanambaram-pinoana. Inona ianao ny zavatra ambaranao? Averintsika tsara ny heriny io teny lazaintsika io nge. Tena ampianarin'ny tenin'Andriamanitra mihitsy tsika hoe déclareo ny fandresena. Teneno amin'ny vavanao, teneno ilay zavatra andrasanao amin'Andriamanitra. Teneniny mazava eo amin'ny 1:20 hatramin'ny 7:10. Izao ny andrasany, izao ny fangatahany. Aza mahafaty azy ianao hoy Davida tamin'Andriamanitra, ampirenireny ataovy mirenireny amin'ny herinao izy, ary paoro tompo. Teneniny Davida izay any anatiny tany. Ao anatin'ny fahaterentsika rehetra koa dia andao zaraintsika amin'Andriamanitra. Izay faniriantsika hoy ny tenin'ny tompo hoe mangatady omena mba ho tanteraka ny fifalianareo. Fa ny zavatra tsy piantsika be ao anatin'ity salamy ity, salamy 7:50 ity dia ary amin'ny 4:12 sy 17. Io. Izao ilay teny hoe fa zaho kosa. Ny ankabeazan'ny salamon Davida dia mitovitovy amin'io mihitsy, ilay endrika. Mandeha izy aloha, indrindra ny salamy fitarainana tahaka an'ity. Tena tao anatin'ny fahaterena izy. Miandrandra'Andriamanitra monja izy. Teneniny ny hoe izy io Andriamanitra io aminy. Teneniny ny finoany hoe izao ny zavatra ho ataon'Andriamanitra ho azy. Ary mangataka mihitsy izy hoe izao ny faniriany. Fa ny hafarany dia ahoana? Zaho kosa hoy Davida, fa zaho kosa. Dia hira, hiompy, hankalaza. Izany ny tenin'i Davida. Aleo aloha mandinika an'izany mihitsy tsika sy ianao fa ity nge salamo ka salamo dia vakina e. Fa mila makeo amin'ilay toerana mihitsy tsika. Isaoly ato izany miteny hoe vonoko iny. Tonga eo amin'ny maraina matiko iny. Tena zavatra loza mitataona manodidina rehetrarehetra. Fa inona ny Davida? Teo am-pitsoahana ny Saoly izy tao anatin'io no miteny izy hoe fa zaho kosa. Hitanao ny vokatry ilay andininy voalohany hatramin'ny 5:12. Io tsy tonga fotsiny hoe fa zaho kosa dia hideran'i Jehovah e. Lisange fa haintsika ny teorian'ilay asan'ny apôstôly toko 2:12 i Paoly sy Silasy dia nidera tao anatin'ilay fotoana sarotra be iny. Mianatra ny Davida tsika eto. Fa i Davida kosa. Fa ahoana nahatonga ny Davida teo? Tsy hoe tonga ho azy teo fa misy tena fisokafan'ny fonao mihitsy amin'Andriamanitra. Fiantoranao zato isan-jato amin'Andriamanitra. Ny tediavin'Andriamanitra io tenina fiderana io. Fa mihitsy raha afaka ny fiderana rehefa ao anatina fahaterentsika sy ianao no mini, hainao moa izany, mini, manao fanahiniana hoe zaho kosa hira. Inona ianao ny hiranao? Sa ho ianao fotsiny hoe inona koa ny hira amin'izao? Tena tsy manana, je suis pas d'humeur. Mety izay ilay filazanao azy. Tsy any amin'ilay te hira mihitsy aho. Fa fanapahan-kevitra nge raha avako izany hoe fideranan'Andriamanitra izany. Nanapa-kevitra Davida hoe zaho kosa hira ny herinao. Izy ve hira ny habean'ny olana? Impirimpiry ianao ny asain'ny devoly mihira ny habean'ny olana e.
aza mihira ny abehan'ny olana izany ianao, ndao hihira ny herin'Andriamanitra. Arakaraky ny zavatra terainao ny toe-po ao anatinao. Za tsy miteny hoe circonstance amin'ny fiainanao ny fiainanao mety ambony ambany, fa jereo tsara Davida, izay ilay hianarantsika ny toe-pony Davida nanatrika ny ady. Arakaraky ny zavatra terainao, raha ny olana ny terainao dia mazava ho azy fa kivy ianao. Raha ny aretina ny terainao dia ie, raha mitsifisiana ny terainao dia ie. Inona izany hoe teraina e? Izany teraina izany indraindraina, tenenina foana, tsy pihana manokana hoe wow, impirimpiry ianao manao wow amin'ny fahoriana mahazo anao. Ndao isika hideran'Andriamanitra amin'ny heriny. Ioby noho ny famindrapony, io famindrapo io égale fitiavan'ilay tsy lany izany famindrapo izany amin'ny teny hafa e. Ndao izany miobiana, andikany hoe mioby miteny mafy, miteny mafy be ny dikan'izany mioby izany. Inona ianao no teneninao mafy be? Tadidio tsara fa misy dikany zavatra teneniny vavanao. Satria hoy Davida hoe satria fiarovana avoahy ianao ary fandrosirako amin'ny fahoriana. Izany Andriamanitra ho an'i Davida. Ry heriko hoy izy, ianao no ankalazaiko fa Andriamanitra ny fiarovana avoahy. Andao tohizana ange ilay tantara e. Raha tohizantsika ny tantara dia miditra ao amin'ny miverina any amin'ny bokin'ny Samuela izany tsika. Samuela 2:20, Samuela voalohany 2:20. Ny zavatra hitantsika dia rehefa niala tao an-tranony, nanomboka teo izany dia sady tsy nana-trano, SDF, sans domicile fixe Davida, tsisy trano, nitsoaka nakany Naiota izy tany amin'ny andraso aloha sady jerentsika fa sao dia miteny fotsiny nefa tsy izay koa ilay zavatra. Any jerentsika kely. Samuela voalohany 2:20. Nandositra niala avy tany Naiota ny Rama, niala tany amin'ny Samuela izy izany dia rehefa niala tany amin'ny Samuela tany izy dia io i Jonathan niresaka tamin'i Jonathan izy, ary Jonathan tonga conscient, tonga saina tsara Jonathan hoe tena en danger, tena mifofo ny ain'i Davida marina ka ny dadan'i Jonathan. Izay ny 2:20. Dia inona ny zavatra niseho? Nalefan'i Jonathan Davida. Tsy hidirantsika be da be ny 2:20 iny, nalefan'i Jonathan Davida ndany. Eo amin'ny andinin'ny 2:20 hoy Jonathan tamin'i Davida hoe mandehana soa tsara. Fa efa nianina tamin'ny anaran'i Jehovah isika roalahy. Dia nitsangana Davida eo amin'ny 21:20 ka lasa, dia Jonathan koa lasa nody tany aminy. Nanomboka teo izany dia nikodana ny fiainan'i Davida. Miditra ao amin'ny Samuela voalohany 21:20 tsika izao. Samuela voalohany 21:20 nisy zavatra niseho izay tsara tarehy hoe ny raketin'Andriamanitra atao anatintsika tokoa. Atao anatin'ity baiboly ity ho ianarantsika. Rehefa nandeha nandositra amin'izay izany Davida, nandositra, sainy tsara ilay toe-pony, feno tahotra ny Saoly. Mbola tovolahy izany Davida izany 20 taona no any raiso an-tsaina. Dia ny zavatra tonga tany an-tsainy dia hoe andeha handositra nakany Noba izy. Izany tanàna Noba izany tanànan'ny prêtre, tanànan'ny mpisorona, ry Ahimeleka ny ao. Nakany amin'ny Ahimeleka ary izy e. Rehefa tonga tany izy dia hitantsika eo amin'ny 1:1 hatramin'ny 10. Tsy ho vakiantsika fa tsy manam-potoana be tsika fa ianao mamaky. Androany ianao izany izao mila mamaky tsara ny Samuela voalohany 7:20 hatramin'ny 7:20 fa raha sitrapon'ny Tompo tonga antsika. Fa ny zavatra hitantsika eo amin'ny 1:1 hatramin'ny 10 lalina be. Tonga tao amin'ny Ahimeleka Davida, nanontany Ahimeleka fa inona atao, fa manina ty irery ianao, fa inona ny zavatra miseho? Tsy sany tenany mariny Davida. Lainga be, nandainga reto Davida amin'ny 1:1 hatramin'ny 10. Hitantsika hoe misy rahampanirahany Saoly anahy dia tsisy olona mihitsy ary ny tena mahavariana amin'ny lainga nataon'i Davida
Niteny Davida zany namaly any Imeleka dia niteny izy hoe mpanjaka efa nanome raharaha dia hoy izy hoe aoka tsy ho fantatr'olona ny raharaha nanirahako sy nandidiko anao ka dia nasaiko nankariany zatoviko satria gaga Imeleka hoe fa maninona ianao rery dia inona izao no misy ao? Ny zavatra niseho raha vakiantsika tsara iny lainga anankiray lasa anankiroa lasa anankitelo izay nge ny probleman'ny lainga ary ny lainga na tiantsika na tsy tiantsika dia ny fahotana rehetra fa tsy ny lainga ihany fa tena fahotana ny lainga. Ny tenin'Andriamanitra miteny hoe aza mandainga. Ny fahotana rehetra dia misy conséquence, misy vokatra daholo. Ary ny lalina koa rehefa miteny an'iny nge tsika indraindray izay ilay ianarantsika mihitsy ilay toe-po rehefa atosika ny tahotritsika atosika ny tahotra izay foana nge ilay izy nge ohatra ny azo justifie na azo hamarina izy ka tamin'iny izy an'izao dia mba tsy hananina dia niteny ohatr'izao tsy misy lainga justifiable izany mihitsy hoe azo hamarinina hoe mety fa hitantsika ny conséquence ny zavatra ny tenin'Andriamanitra miteny amintsika hoe tsy azo vazivazian'Andriamanitra fa izay hafahafa ny jinjaina. Hitantsika fa rarotin'ny fahavalo hamotehana ange ny asan'ny nofontsika ary izany lainga izany dia asan'ny nofo. Andao hitandrina tsara ao amin'ny Samuela voalohany toko faharoa amby roapolo ny toko manaraka ao. Eritreretinao nge fa ireo nitondra loza be mihitsy io lainga ny tenenin'i Davida io fa lasa ry Ahimeleka rehetrarehetra mpisorona 520 ny vonoina maty vokatra io zavatra nataon'i Davida io. I Saoly aloha efa ratsy loha foana fa isan'ny vokatry ny zavatra niteneniny tamin'io zavatra nataon'i Davida dia maty ny vonoin'i Saoly ilay mpisorona. Mety afaka niteny fahamarinana ihany Davida ny teniny marina dia mety ho vonoin'i Saoly ihany ilay ry Ahimeleka menakavy fa mety mba tena tsy nahalala mihitsy izany Ahimeleka hoe inona ny zavatra nitranga tao amin'ilay fiainany satria lainga nasisika Davida tany anatin'ny sofiny tany. Nga vitan'ny mpisorona fotsiny ny vonoin'i Saoly tamin'iny fa ny olona rehetrarehetra tao amin'io tanàna Noby io dia maty daholo. Izany ny conséquence ny vokatry ny fahotana. Ny zavatra hitantsika koa rehefa vita iny amin'ny toko faha 120 rehefa nahazo an'ilay lefiny satria nameny Ahimeleka ny lefina be any épée sabatry Goliaty Davida dia hitantsika mianjeny faha 120 lasa nankaiza ary izy lalina be fa lasa nandeha tany amin'ny tany Gata nge Davida fantatrao ve izany tanànany Gata izany? Tany amin'ny mpanjaka ny Gata izy nandeha tany amin'ny Akisy. Loza nge izany fa tanànany Goliaty nge izany Gata izany any amin'ny tanànany fahavalo indray rehefa hoentin'ny tahotra tsika dia manao zavatra mahagaga. Ilay tany amin'ny Ahimeleka mety mihitsy ilay toerana nandehanany fa ilay zavatra nataony tany tsy nety. Nandeha indray izy tsy mety mihitsy indray ity toerana nandehanany ity tena adalàna total mihitsy fa any amin'ny tanany fahavalo izy no mandeha. Ary hitantsika taratra sokafy indray ny baibolinao amin'ny salamy faha 450 jerevantsika ny zavatra io hitantsika taratra ao amin'io salamy io fa nosamborina mihitsy Davida nge tany amin'io tanànany Gata io nosamborin'ny Filistina izy. Izao no voasoratra ao amin'ny salamy faha 450 hijerentsika amin'ny toe-pon'i Davida. Natahotra be Davida tao anatin'ilay fisamborana anazy dia hitantsika eo moa hoe nody adala izy avy eo jerentsika iny vakiana aloha ny salamy faha 450 izao ny voasoratra. Mamindra-fo amiko Andriamanitra fa misafoaka manenjika ny olona. Miady amiko mandrakariva izy ka mampahory ahy. Misafoaka manenjika mandrakariva ny mpampahory ahy. Maro tokoa no mirehare miady amiko. Amin'ny andro atahorako no hitokiako anao. Andriamanitra no hiderako ny teniny. Andriamanitra no hitokiako ka tsy mba hatahotra inona no ataon'ny nofo amiko. Manimba ny raharahako mandrakariva ireny. Ny heviny rehetra dia ny anisy ratsy ahy ihany. Miangona izy, mihery izy, mitsongo-dia ahy izy satria mikendry ny aiko. Amin'izany faharatsian'izany moa hisy ahafahany va?
ary pao amin'ny fahatezeranao ny firenen'Andriamanitra. Manisany firenireniko ianao, ataovy ao an-tavoanginao ny ranomasoko, tsy ho eo amin'ny bokinao vareny. Amin'izany dia hiambony fahavaloko amin'ny andro iantsoko anao. Izao dia fantatro fa momba Andriamanitra. Andriamanitra no hiterako ny teniny, Jehovah no hiterako ny teniny, Andriamanitra no hitokiako any ka tsy mba hatahotra inona no ataon'ny olona amiko. Ny voady taminao Andriamanitra dia hanatitra fanatim-pisaorana ho anao. Fa efa nanafaka ny fanahiko tamin'ny fahafatesana ianao. Eny nanafaka ny tongotro ianao mba tsy ho solafaka. Andehanako eo anatrehan'Andriamanitra amin'ny fahazavany velona. Izany ilay tenin'Andriamanitra. Izany ilay tany am-pony Davida ny soratany iray amin'ity salamy 115 ity. Zavatra vitsivitsy ny zavatra mariantsika. Zareo tsara eo amin'ny andininy 7 amin'ny andro atahorako. Voalaza tsara ny amin'ny Samuela voalohany toko fa 1:20 ary amin'ny andininy 7:10 fa tena natahotra Davida. Natahotra izy rehefa nahafantatra azy ny olona hoe fangatsy io le nahafaty an'i Goliata, sady epehany Goliata koa amin'izay ny an-tanany. Adala kely nge Davida. Fa izao na ao anatin'ny fahakafoy azy ny adalany ary, ao anatin'ny fahalemeny inona no nataony rehefa mitodika tamin'Andriamanitra izy. Dia afaka miteny izy hoe amin'ny andro atahorako. Amin'ny andro atahorako no hitokiako anao. Zavatra roa contradictoire be ke izany, mifanohitra. Amin'ny andro atahorako, misy olona roa ao anatinao ao. Io olona tranainao io dia matahotra io sady te handeha amin'ny nofo io. Fa ilay olona vaovao no mahay mitoky amin'Andriamanitra. Andao hisafiditsika hoe amin'ny andro atahorantsika. Andao izany ny teniteneniny. Ao amin'ny efitrano fivavahanay aty an-tranonay aty. Soratako iny io salamy 1:20 io. Rehefa amin'ny dika teny hafa ny dikan'io misy dia rehefa matahotra dia amin'izay mihitsy no hatoky anao Andriamanitra. Andao tsy ho resy mitahotra. Tamin'ny voalohany Davida ohatra ny resy mitahotra, nandositra be fotsiny dia tonga tany Gata tany. Fa miteny izy, rehefa tonga saina eo anatrehan'Andriamanitra nge, amboarin'Andriamanitra moramora ny aty anatintsika aty. Amin'ny andro atahorako no hitokiako aminao. Nahatoky an'Andriamanitra Davida. Zareo tsara koa ny andininy 9 mariantsika fa tsara loatra. Manisany firenireniko ianao. Io Andriamanitra io il compte manisa an'ilay dia-tongotry Davida iny hoe mandeha mitsoaka izy vao isan'Andriamanitra hoe iny lalany. Tsy misy zavatra lanilany fotsiny izany. Ny ranomasonao ny latsaka io ary. Ngambany ianao izao isan-kalina avy mitomany foana. Gravy fa izao lazaiko anao. Io ranomasonao io dia ataon'Andriamanitra ao anaty tavoahanginy. Kaonten'Andriamanitra koa izany. Isain'Andriamanitra. Tsy eo amin'ny bokinao va ireny? Mampahery abe aloha izany tsy fantatro izany na mampahery anao na tsy fa ho ahy izany tonga dia mampahery ahy amin'ny aty anatiko aty hoe ay moa tsy misy zavatra mandehandeha ho azy. Important amin'Andriamanitra ary zava-dehibe ny famerimberenanao an'izany ao anatin'ny ady. Fantany tsara ny valeurany eo anatrehan'Andriamanitra. Ataony indray ny déclaration de foi ny fanambaram-pinoana eo amin'ny andininy 7 hatramin'ny andininy 12. Zaho dia hoy izy dia fantatro fa momba any Andriamanitra. Eritreretinao nge hoe ny ampitsoahana dia mbola izany ny teny. Ny dikany hoe finoana mbola tsy hitanao ilay izy fa déclarenao izay noho izy. Izany nge le mandeha amin'ny finoana. Andao izany ataontsika aty anatin'ny fontsika aty. Io Andriamanitra io no niderainy. Ilay tenin'Andriamanitra jereo miverina intelo ao anatin'io texte ny Davida salamy 1:20 io no hoe Andriamanitra no hiderako ny teniny. Je loue Dieu pour sa parole. Tena mahafantatra ny tenin'Andriamanitra ity Davida ity. Ary ao angeny akany an'le heriny. Azonao tsaina. Salamy 1:7 moa Davida nanoratra azy. Tonga dia fanandratana ny momba ny tenin'Andriamanitra total izany salamy 7:7 izany. Fantatrao moa fa ato amin'ity baiboly ity ato ny herintsika sy ianao. Lesy nge efa fantatrao ihany. Efa fantatritsika ihany. Fa misy fotoana ohatry ny efa tsofina ary ny sasany baiboly fa efa ela be ny tsy nisokafana. Ohatry ny efa variana mijery
miaino tenin'Andriamanitra tsara le miaino fa ianao manokana mihitsy Davida nanana fifankazarana be tamin'ny tenin'Andriamanitra dia io teniny io terainy io satria io no mamelona ny finoana. Romanina 17 ange ny finoantsika ange avy amin'ny tenin'Andriamanitra avy amin'ny tenin'ny Kristy ny finoantsika. Averin'i Davida hatrany ny déclaration de foi-ny ary ny zavatra hitantsika tena navotan'Andriamanitra tokoa io Davida io. Nampiasain'Andriamanitra ary le fahadalàny tena adala mihitsy izy nandeha tany Egata any amin'ny fahavalo indray moa no nitonantonana raha izay izany ilay izy. Azonao tsaina moa fa Andriamanitra afaka mampiasa ny fitonantonananao rehetrarehetra. Tsika sy ianao ty raha hitonantonana enjana fa rehefa mitodika any amin'Andriamanitra miverina eo amin'ny tompontsika ain'Andriamanitra ilay fitonantonananao iny mihitsy ny ampiasaina hamonjenanao indray. Naran'Andriamanitra tamin'izay adalàna izay mihitsy dia iny mihitsy Davida fa nampiseho adalàna lasa izay ny any amin'ny Samuela 1:20 ny fomba nahafahany tamin'io Akisa io nanao mody adala izy, mody an'ireny mifarora-bava ohatr'ireny angamba izany dia hoy Akisa hoe finona koa ty adala ity, tsy mila adala, ho eto any io fa tsy izy io, dia afaka Davida. Ndao indray ary fa lasintsika miditra ao amin'ny toko 2 amin'ny Samuela 1 tsika nitsoaka Davida ary rehefa nitsoaka tena solo izany irery nandeha mila azonao sary an-tsaina Davida irery foana no nandeha hatreto nitsoaka tany amin'ny Zoy antsoina hoe Adolama i Davida. Rehefa nitsoaka tany izy dia tsy misy fianakaviana, tsy misy namana, tsisy ninina fa izy tena irery saina izany ny fiainana izany. Io ange tsy hoe iray andro tsy resaka iray andro fa resaka fotoana lava. Salamo 7:10 indray no nisoratany rehefa tonga tao amin'io Zoy any Adolama io izy. Afa-dio indray ny baibolinao ambadika kely fotsiny. Mikitama nataon'i Davida golden psaulme izany midikany salamo volamena nataon'i Davida tamin'ny nandosirany an'i Saoly tao anaty Zoy. Izao no voasoratra. Enoy tsara fa tena tsara. Mamindrafo amiko Andriamanitra. Mamindrafo amiko. Raiso le toeran'i Davida, izy irery izany ao anaty Zoy ao, manoratra. Asa ohatranao koa ianao ve mba manoratra koa? Mamindrafo amiko Andriamanitra. Mamindrafo amiko fa ianao ny alofa ny fanahiko. Eny ao anatin'ny aliko ny elatra ao ny alofako. Mandra-pahalasa ny loza. Ho fentana ka ao amin'io Zoy any Adolama io izy fa tsy ilay Zoy ny tiany hanafina azy fa Andriamanitra ny alofany. Toy izany. Hitaraina amin'Andriamanitra avo indrindra dia amin'Andriamanitra izay mahatanteraka ho ahy. Izany ny tenin'i Davida. Andriamanitra izay mahatanteraka ho ahy. Dieu qui mènera tout à bien pour moi. Izany izy amin'ny teny frantsay. Ny zavatra rehetra ho tanteran'Andriamanitra ho tsara ho ahy. Romanina 7:20 amin'ny aty amin'ny testamenta taloha io Andriamanitra mahatanteraka ho ahy io Izany ny toe-tsaina nananan'i Davida any anatina Zoy irery be misy olona mifofony ainy be da be nefa hoy izy hoe ho mpanjaka dia tsy hitany akory aiza izay eo fa izany ny azony teniny. Fantany fa Andriamanitra mahatanteraka ho azy. Aniraka avy any an-danitra izy ka hamonjy ahy. Raha miteny ratsy izay misafoaka manenjika ahy, eny Andriamanitra aniraka famindrapony sy fahamarinany. Ny fanahiko dia eo afovoan'ny liona. Handry eo amin'ny masiaka aho dia eo amin'ny zanak'olombelona. Lefina sy zana-tsipika ny nifiny ary sabatra maranitra ny lelany. Tatsika mihitsy Zoy nga zany misy fandriana sa zany misy trano tsisy nge. Mety tena niara-mipetraka ry ny liona ry dia miafina aty aloha. Mety izany ange izany no fiainan'i Davida tao anatin'izany misandratany ambony lanitra ianao Andriamanitra aoka ao ambony tany rehetra ny voninahitra ao. Izany ny tenin'i Davida. Efa namela-pandrika rato haningotra ny diako izy ary nampitanondrika ny fanahiko. Niady lavaka teo anoloako izy. Kanjony tena niana ny latsaka ao anatiny. Hitanao amin'ny salamo ohatr'izao dia misy an'io teny ao anaty fonoteny ngeza io hoe Selah. Dikany hoe Selah dia mipetraha aloha dia mieritrereta tsara.
Zay midika ny hoe Sela. Misy an'izany any anatin'ny Davida any zany miato kely izy dia madinika kely eo. Andininy fahafito, eny tsara ny andininy fahafito. Tafatoetra ny foko Andriamanitra. Eny tafatoetra ny foko, hihira sy hankalaza, mifoaza ary voninahitra, mifoaza ary valy sy lokanga, hifo maraina koa, hideranao eny amin'ny vahoaka Tompo, hankalazanao eny amin'ny firenena, fa lehibe miatra amin'ny lanitra ny famindraponao ary miatra amin'ny rahona ny fahamarinanao. Misandrata any ambony lanitra ianao Andriamanitra, ao koa ambonin'ny tany rehetra ny voninahitra ao. Ny mason'i Davida tao anatin'io, ao anaty zohy, ny masony tsy mifantoka hoe ty zohy maizina be ty moa zany misy maty ato tsy ohatr'izany. Ny mason'i Davida mifantoka amin'ny hoe Andriamanitra no mitondra ny fiainany. Mifantoka any amin'Andriamanitra ary hanandratra an'Andriamanitra zany mbola feno any anaty lohany. Zareo indray andininy fahatelo. Andininy fahatelo manambara ny fanambaram-pinoan'i Davida hoe haniraka avy any an-danitra Davida. Fantantsara ny fitiavan'Andriamanitra azy. Tao anatin'ny zohy tsy nandany fotoana hitsetsetra teny izy. Inona zao ty ataonao ty? Indraindray ianao dia lozanao mandany fotoana mitsetsetra ny tenanao hoe za moa dia za hoe tsisy mpitia aho hoe za nga dia misy dikany za raha tsy manan-dada. Tsy hitako intsony izay tsy teneninao indraindray. Okizay izany. Inona zao? Tsy mandany fotoana amin'izany fa omena atodika any amin'Andriamanitra ny maso. Any amin'Andriamanitra no handrandray ny famonjena azy. Ty Davida ty dia se concentrer, mifantoka any amin'ny fahalebiazan'Andriamanitra ny masony. Lehibe miatra amin'ny lanitra ny famindraponao. Zany ny Davida, zany ny teniny amin'ny andininy fahafolo. Andininy fahafito io tena jerentsika tsara. Tafatoetra ny foko izy Andriamanitra. Oui, Davida, tafatoetra ny foko. Mon cœur est tranquille. Zay ny dikany amin'ny teny frantsay. Magaga, ao anaty zohy rehefa voaloatra amin'Andriamanitra ho any fonao dia misy tranquillité, misy an'le paix qui surpasse toute compréhension, misy an'le fiadanana izay mihoatra ny fahalalana rehetra hoy ny Filipiana 4:7. Miambina ny fo sy ny sainao. Andriamanitra ihany no mahay manome an'izany. Ain'Andriamanitra izany, inona zao ny karazana zohy mety tsy maintsy herenao ankehitriny, hiafenanao, na mety nandefasan'ny olona anao fotsiny izao ao, tonoiny ampahasahina ny fahatsaran'Andriamanitra. Rehefa mijery ny 7:20 tsika, ny bokin'ny Samuela voalohany 7:20, dia mahita tsika ny nanavotany Davida ny tanàna anankiray antsoina hoe Keila. Fa rehefa mahita an'io avy aty vetivety any ange ny baibolinao hoe namonjeny Davida ny Keila. Davida teto ndaso aloha, rehefa vita nanoratra an'io salamy 7:20 nivakiantsika teo io Davida, dia ny zavatra mila hitantsika eo amin'ny Samuela voalohany 2:20 naniraka olona Andriamanitra. Naniraka ny fianakaviany izy aloha, tonga teo amin'ny Davida daholo ny raitapo aminy, le raitapo nampome teo ny dadan'le tsy dia natadidy azy tonga teo aminy. Dia lasa nanohana anazy fa reo kosa mba ho en sécurité dia netiny Davida ho akany Moab. Mila tadidinao fa ny bebe amin'ny mama amin'ny bebe amin'ny Davida nge roty Moabita zany roty zany dia nandeha nakany nalefa ny Davida mba ho en sécurité tany Moab reo. Dia fa ankoatr'izay naniraka olona Andriamanitra ho tonga naman'i Davida, ho tonga miaramilany ireo. Fa mahagaga be koa aloha ilay olona nomen'Andriamanitra azonao tsaina. Ary amin'ilay andininy faharoa amin'ny 2:20, le mahantra, ny mpitrosa rehetra, ny manana alahelo am-po, nivory teo amin'ny Davida daholo ireo. Dia lasa mpifehandreo Davida. Lasa olona efa-jato ny teo aminy, fa olona mampalahelo kely ohatr'izany daholo. Fa ao anatin'ireny mihitsy no iasan'Andriamanitra. Zao rehefa mivavaka tsika dia manantena valim-bavaka, fa
aza dia mieritreritra ianao hoe tsy maintsy arakaraka le eritreretinao ao, fa nangataka ny nangataka Davida hoe manira Andriamanitra, miteny Davida hoe aniraka Andriamanitra, tena naniraka olona hamonjy azy Andriamanitra, hanampy azy. Fa olona mety tsy araka ny eritreretiny, fa ireo nefa. Ireo no voalaza rehefa tonga ny Samuela faharoa, voalaza ireo fa ireo no antsoina hoe mpiady maherin'i Davida. Mahafinaritra be manana an'iny aloha, mampatsiahy an'iny. Fa lasintsika, mijery an'i Davida ao amin'ilay toko 720, nandresy an'ity tanànany, nandresy ny Filistina izay te haka ny tanànany Keila ity. Ny zavatra hitantsika, tena marina fa ny epita avy tany amin'ny Salamy 7:20 tsika no miditra amin'ity Samuela voalohany toko 7:20 ity. Tena tafatoetra tokoa ny fon'i Davida, tafatoetra tamin'Andriamanitra, ny dikany hoe tafatoetra amin'Andriamanitra dia total dépendance, fiankinana tanteraka amin'Andriamanitra, niankina tanteraka, nanomboka teto. Tsy mitovy amin'ilay teo aloha intsony hoe entin'ny tahotra Davida dia hoe tia are-tongotro dia ho any amin'ny Akisy aragaha. Tsy nanao izay saim-pahitany intsony Davida. Ao anatin'io toko 7:20 io, intelo Davida no miteny hoe no nanontany an'Andriamanitra hoe inona ny ataoko, inona no atao. Ary amin'ny andinin'ny faharoa, miteny Davida hoe nanontany tamin'i Jehova aho, nanontany tamin'i Jehova izy hoe andeha hamely amin'ny Filistina va. Ary amin'ny andinin'ny fahaefatra, mbola tsy nanaiky loatra le mpiaraka aminy dia niverina nanontany an'i Jehova indray izy. Any amin'ny andinin'ny fahasivy hatramin'ny faha-12, i Abiatara, izay zanaka Ahimeleka tafatsoaka avy tany Noba tany, no nitondra ny efôda, dia iny koa no nampiasain'i Davida namontany an'Andriamanitra. Lakilen'ny fiainana, ananantsika toe-po araka an'Andriamanitra, afaka manao ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra, no manontany aloha manontany aloha an'Andriamanitra, fa io Andriamanitra io mamaly io Andriamanitra io. Ny zavatra hitantsika, nitady an'i Davida foana Saoly tao anatin'io. Hitantsika eo amin'ny andinin'ny 4:20 hoe Davida nitoetra tany an'efitra tao amin'ny batery fiarovana sy nitoetra tany amin'ny tany havoana tany amin'ny efitra Zifa, ary Saoly nitady azy isan'andro, fa Andriamanitra tsy nanolotra azy ho eo an-tanany. Mahafinaritra be mieritreritra an'izay. Le ady rehetrarehetra ao anatin'ny Davida ao misy fanamboarana. Au fait ange, io nge afaka nataon'Andriamanitra hoe tonga dia tritrin, mpanjaka ianao, misy couronne ny lohanao. Fa tsy izany ilay ataon'Andriamanitra. Tany amin'ny 15 taona tany nivezivezy, ela nge izany raha afaka, tena ela. Fa inona ny tanjon'Andriamanitra ao anatin'io? Tsy mila vanno Andriamanitra, fa ny tanjon'Andriamanitra fanamboarana an'ilay fo. Tanjon'Andriamanitra aminao nge fanamboarana ny toe-ponao io Fa au fait Andriamanitra daholo midiriger ny rehetrarehetra, hitanao tsara, Andriamanitra tsy nanolotra azy ho eo an-tanany. Romanina 12:30, izay tian'Andriamanitra ihany io, ary fantatra Andriamanitra tsara ny atao anao. Andriamanitra manana ny ady eo an-tanany, aza taitaitra ianao. Zakaintsika eo amin'ny andinin'ny 4:12 fa tsara marihana be. Tany amin'ilay fitsoahany tany hitan'i Davida fa nivoaka hitady ny ainy izany Saoly, dia tany an'efitra Zifa tany anaty ala izany nisy an'i Davida. Dia eo amin'ny andinin'ny 4:12 Jonatana zanak'i Saoly niainga dia nakany amin'i Davida tany an'ala ka nampahery ny tanany tamin'Andriamanitra. Mahafinaritra be izany. Andaontsika sy ianao tena hanao Jonatana ho ana izay Davida eny an-dalantsika eny, na mifanampy, mifampahery ao amin'Andriamanitra. Inona no nataon'i Jonatana? Nandeha nitady an'i Davida. Tsy misy telefona tamin'izany fa mety misy bitsibitsika hoe ary hono Davida, fa tonga tany Jonatana. Ary tamin'io ny fotoana farany nihaonan'ny zareo. Dia ho faty any an'ady. Mampalahelo be ilay tantara fa nefa izay mihitsy nanaovan'Andriamanitra an'ilay izy. Fa nilain'i Davida tamin'io fotoana io. Andriamanitra nge manomana support, manomana soutien, manomana mpanohana anao izy.
omeny anao amin'ny fotoana ilanao azy. Dia io i Jonathan nalefa an'Andriamanitra mba hahatonga an'i Davida ho tena tafiorina tsara ao anatin'ilay confiance, ilay fahatokiana an'Andriamanitra. Hitantsika hoe ny zavatra niseho amin'ny toko 7:20 io natolotry ny Zifita tamin'ny Saoly Davida. Ratsy fanahy, olona ratsy fanahy ange ilay olona e. Bon, fa izay ilay tantara, izay ilay zavatra niseho. Misy olona ohatran'izany dia tena faly hanohatra ny hafa mihitsy. Dia ahoana? Jerentsika eo amin'ny 2:20 avadio kely ange eo amin'ny 2:20 amin'ilay toko 7:20 teo. I Saoly nandeha tamin'ny ilan'ny tendrombohitra anankiray dia Davida sy ny olona tamin'ny ilany iray kosa. Ary niezaka mafy handositra Davida noho ny tahony an'i Saoly. Fa Saoly sy ny olona saika nahodidina an'i Davida sy ny olona hisambotra azy. Tena izany hoe aty amin'ny ilany aty Saoly dia i Davida mitsoaka mankaty tady tafiodina makany koa Saoly. Efa tena tady ho tratra mihitsy Saoly. Dia i Davida niezaka mafy nandositra noho ny tahony. Tena ao anatin'io izany mila azonao tsara fa tsy hoe Davida akory dia tena matanjatsaina be foana amin'ny fotoana rehetra. Fa hitantsika amin'ny salamo, ary indraindray maranantsika azy an'io ny salamo 4:20 hoe salamo 4:20 no salamo nosoratan'i Davida tamin'izany indray. Izao ilay salamo ao. Masikila nataon'i Davida fony tonga ny Zifita ka nanao tamin'i Saoly hoe tsy mihery any aminay va Davida. Tiany tao am-pony Davida. Vonjeo amin'ny anaranao Andriamanitra, ary omeo rary ny araka ny herinao. Andriamanitra henoy ny fivavako, mihaino ny tenin'ny vavako, fa olona hafa firenena no mitsangana mely ahy. Ary olon-doza be no mitady ny aiko, tsy mihevitra n'Andriamanitra hoe ho anatrehana izy. Indro Andriamanitra ny mpamonjy ahy. Ny tompo no mpanohana ny fanahiko, hamaly ny ratsy ataon'ny mpampahory ahy izy. Aoka ny fahamarinanao no andringananao azy. Sitrapoky ihany no anaterako fanatitra ho anao, hidera ny anaranao Jehovah fa tsara izy. Hidera ny anaranao aho Jehovah fa tsara izy. Fa efa namonjy ahy ho afaka tamin'ny fahoriana rehetra izy, ary ny masoko dia faly mijery ny amin'ny fahavaloko. Izany ny tononkira ny Davida tao amin'ny fietrehany, tena tao anaty natahotra. Fa izany ny déclaration de foi. Izany hatrany ilay salamo, izany hatrany ilay ambara ho toe-pony Davida. Teneniny amin'Andriamanitra hoe izao ny fahoriany dia teneniny kosa hoe izaho tsy hanaiky hiondrika ao anaty fahorianao. Fa izaho manana Andriamanitra. Ianao ve manana Andriamanitra? Manana ianao ka? Matoa ianao manaraka an'izao zavatra resantsika izao. Aza ataonao ho lavidavitra eny. Fifandraisana. Izay no tadiavin'Andriamanitra amintsika. Relation. Mifankazara amin'ny tsy toa ianao dia hiadana. Tantarao amin'Andriamanitra amin'ny atsipiriany zavatra rehetra iainanao, zavatra rehetra miseho amin'ny fiainanao. Dia déclareo fa Andriamanitra ny mpanohana ny fanahinao. Déclareo fa hamaly ny ratsy ataon'ny mpampahory anao izy. Aza mihazakazaka etsy sy eroa fa fahadisom-panantenana ny etsy sy eroa lazaiko anao. Fa Andriamanitra ihany no mamonjy anao. Lazaiko anao ny efa ran'ilay tantara teo, ao amin'ilay toko 7:20. Tena efa hoe ambivotra no tratra, hitanao ilay film ireny hoe tratra Davida, maty. Fa rehefa midéclaré an'io salamo 4:20 io izy izao ny zavatra niseho, 7:20 sy 7:20. Nisy iraka tonga tao amin'ny Saoly nanao hoe avy aingana ianao fa ny Filistina efa manafika ny tany. Dia nivery ny Saoly tamin'ny nanenjehany an'i Davida ary nandeha niady tamin'ny Filistina. Izay ilay tiako tenenina anao. Avotra tampoka Davida. Io tsy misy hoe bonne chance be koa inga kely Tsy resaka chance, tsy resaka vitana, fa resaka an'Andriamanitra ny ady. Tediavin'Andriamanitra ao anatin'io nge le fo raha te tsy hoe te, efa natokan'Andriamanitra ho mpanjaka io Davida io misy fanamboarana ny fony izay. Ianao nge VIP an'ny lanitra ianao ianao nge olona diplomaty ny lanitra ianao
Tena zava-dehibe amin'Andriamanitra mihitsy ny mamboatra ny fonao. Eo am-panamboarana ny fonao izy izao. Inona io gidragidra amin'ny fiainanao io? Fonao io! Aza mieritreritra ianao, tena ianona misy mahatsiravina amin'ny fiainana. Misy mahatsiravina be da be ny fiainan'i Davida. Fa izao taiza izy ny antoraka. Tao amin'Andriamanitra foana. Vavaka ny fanalahidiny toe-po sy stabile io. Vavaka ny fanalahidiny fandresenao ao anaty ao. Efa miasure manome antoka ny fandresenao rehetra ny tomponao. Mahereza tsara ianao fa manoatra noho ny mpandresintsika senao amin'ny alalan'ilay tiantsika. Dao hivavaka tsika re. Andriamanitra rainay feno fankasitrahana izay ny amin'ny salama. Afaka vakianay, ahitanay hoe ohatry ny ahoana ny tany anatin'ny fon'i Davida. Indraindray izay mieritreritra ohatran'ny hoe masina be izany izy, ohatran'ny hoe misy zavatra ambony tsy ho takatray, nefa haikay tena ohatranay mihitsy ihany izy. Misy tahotra be any anatiny, misy adalàna fa vaky nandainga ary nga kely. Andriamanitra hifonanay aminao fa misy fotoana izay tena entin'ny tahotra amin'ny fiainanay. Misy fotoana poretin'ny tahotra io poretin'ilay ady any anatinay ihany dia manaonao foana izahay. Mandeha any amin'ny toerana tsy tokony alehanay, hifonanay aminao izany. Izay Jesosy te hianatra, hiantoraka aminao dia aminao irery ihany. Ampianaro an'izany izahay. Tompo any angatahana manokana aminao izao. Mba isaky ny hamaky salamo re izahay. Tsy hanana an'ilay hoe bon mamaky salamo dia mamaky fotsiny izay fa hay moa misy toe-pon'olona nanoratra an'io. Tianao ho tafepita, ho tonga toe-ponay koa amin'ny fiatrehanay ny ady amin'ny fiainanay. Ampianaro izay Jesosy tena hifantoka aminao. Ampianaro izahay hidéclarer, tena hanambara ny finoanay. Ampianaro izahay hivavaka. Ampianaro hideranao. Ampianaro an'izany hoe tafatoetra tsara ho aminao ny fonay. Mihira sy mankalaza anao nefa ao anatina any anaty zohy sy any amin'ny fitsoahana rehetra. Tompo tena sarotra angela fiainana izao Izay te hianatra an'izany hoe midera anao ao anatin'ny zavatra tena sarotra. Ampianaro ho velon-kira fiderana, tsy hira tsisy dikany rehetra ity ny ato am-bavanay. Ampianaro miteny zavatra tsara ity molotra ity. Misaotra fa forainao izao ny molotray. Tsy ireo fiainan'ny tsirairay avy. Ianao no manasitrana ny any anatinay ny fery anaty rehetra vokatry ny fiainany, vokatry ny ataony manodidina. Dia hoeto amin'ilay havoana, efa ilay toerana avo tianao hanafenana anay, tianao hanandratana anay koa izahay. Tsy ireo ny fiainanay tsirairay, na mpianatra izahay, na mpiasa samihafa izahay, na izay ilay fiainanay tsotra hitanao io, hitanao no manahirana anay dia asehoy fa miandraikitra anay amin'ny hatsipiriana ianao. Misaotra indrindra Tompo dia andeha hampiatra an'izay zavatra rehetra efa nampianarinao hatreto izahay ary hizara an'izany amin'ny manodidina anay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Amen. Hatreto ny fiarahantsika asianao tamin'ity anio ity. Dia manaraka, hina moa fa mieriny anio na inona ny tenenina eo na inona dia efa mitohy hatrany moa ny antsika ny Facebook rehefa ohatr'izao mety hanikasina tsika ny manao ny direct mety aty an-tranonay fa tsy maninona fa albe haniaraka taminao dia amin'ny heriny anio toy izao ny fotoanantsika amin'ny 3 ora sasany dia aza-dinoina fa raha tsy naharaka ianao dia afaka jerenao amin'ny pejintsika na amin'ny pejin'ny YouTube ny Radio Vaovao Mahasoa rehefa tonga ny alatsinainy dia efa any amin'ny YouTube izy na ihany koa afaka andefasanao ny email anao dia alefa email any aminao ilay rakipeo MP3 ilay izy na alainao ao amin'ny dispensaire ao Ankasina raha ohatra ianao ka eto Antananarivo. Izay no izy fiadanan'ny Tompo tononoko aminao mihoatra noho ny fahalalana rehetra izay miambina ny fo sy ny sainao. Tahin'ny Tompo ianao ary